Ya, voalohany dia dera sy voninahitra atolotsika ho an'ny tompo ilay nahary tokana. Ilay nahary zao tontolo zao, nahary ny tany aman-danitra ary nahary ny zavaboahary rehetra, nahary anao, nahary ahy, nahary antsika, ary nampidadasika ny ranomasina zay tsy azo refesina. Nametraka andreo tendrombohitra hiaro ny tontolo iainana. Makasitraka sy midera azy tsika satria nomena an'izao tombon'andro androany zao ary nomeny fahasalamana atsika, ary mirary fahasalamana koa ho an'ireo izay tsy salama ary miarahory am'ireo zay tratsy ny fahoriana. Ary tsy voly koa izahay handeha hiarahaba antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo, antsika vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra, ny hinakinaky ny tompo-zanahary ane, ny hatsarana, ny fandriam-pahalemana ary ny famelan-keloka sy ny rafo avy amin'ny tompo ilay nahary tokana ho amintsika isam-batan'olo sy ho an-tokantrano rehetra manerana ny nosy. Ary miarahaba ny vahoaka koa malagasy rehetra izay aty Andilam-bato. Manao an'ity video ty aho satria gagagaga aho ary very ny fomba fisainako zany hoe mahakasika ny raha zay ataony filoha Andry Nirina Rajoelina izay miteta ny faritsy Antsimo iny. Hiatomboako anazy dia nidiany makany Antsimo any. Nidiany makany Antsimo tany Androy, Ampanihy, ka tonga izy zao a Toliara ao après niny kabary zay nataony tamin'ny fanokafana ny diginy Kiembe iny. Raha tonga anao tany Antrimo any andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina iny, dia niandraandra ny vahoaka malagasy rehetra hoe hisy tena fanovana, ary hisy lay fampanantenana, ary hisy lay fampandrosoa zay dradradradrainareo etsy sy eroa, isan'ora, isan'andro, isam-bolana, isan-tao. Deuxième mandanao zao mba tsy hitenenako an'ilay transition zay nitondranao an'io firenen'io izay iarahamanana. Atako angamba fatsika malagasy rehetra tsy manantena hoe nitamberina didy na tamberina andraikitry na ny andraindraitsika amin'ny fitondram-panjakana, indrindrindra fa zany filoham-pirenena zany, dia fizarana vary na 25 kilo amorina olona amanjatony. Ny population any Antsimo andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina dia mihoatra ny 10 millions de personnes. Mihoatra ny 10 millions de personnes ny olo anina fa tsy olona 600 na 700 zay nizaranao vary reny. Ary ny tamberina andraikitsy, tamberina didy izay andraindray ny vahoaka, tsy ny vary 25 kilo sy ny menaka 1 litre zay zarainao. Atako angamba fa raha izany no asan'ny filoham-pirenena sy asan'ny fitondram-panjakana, sy ny adidy tamberina andraikitsy sy tamberina didy ho an'ny vahoaka, de izahay association maro anisa, atako angamba no ho nilany filoham-pirenena ary ho nitantana ny tany sy ny firenena ao Madagasikara ao. Mba tsy hitsongoako ary tsy hitenenako ny association maro samihafa, fa ny association sy groupe Adia izay izaho ny tenako, PDG Andry Biahary no filoha-panorona. Raha tany mbola Madagasikara depuis 2018 ka hatramin'ny 2023 zay nialako tany Madagasikara, atako angamba fa mihoatra ny mba tsy handay ngaho. Raha hiteniny Antsimo foana atako angamba tsy latsaky ny 35 000 tonnes ny vary sy ny menaka, ronono, ny vovoka
koba izay niozaraiko tany nandritra an'izay 5 taona zay. Ka raha izany no nandraindray ny vahoaka ka halany président république sy izany ny asa andraindray ny vahoaka ka hampisy fampandrosoana, atako angamba fa Andry Biahary no tokony ho président république ny Madagasikara. Mais c'est le grave le izy, c'est le grave satria ny fitondram-panjakana. Raha ohatra ka tsy ny association no hanao an'izany fizarana zany, dia manana ministre ny population, misahana ny vahoaka ny gouvernementa. Tsy ny filoham-pirenena mihitsy no handeha hizara vary amangonina 25 kilos ho an'ny 600-700 personnes sur 10 millions de peuple. Mahamenatra zany. Ny firenentsika deja voalohany fa gistra izay farany amin'ny firenena zay mahantra indrindra eran-tany, nefa tsika manana harena kibony tany. Io vola mankarena zay anananareo androany io, anareo rehetra amin'ny gouvernementa sy anareo mpanabotry io firenena io, dia avy any antsimo ny 80%. Ny safira, ny volamena, ny merikira, ireo pétrole baril zay raofiny Ravatomanga sy Tsay Christian, anisan'izany koa anao Rajoelina amin'io tsy miroro amin'ny viany antsimo. Nefa raha jeretsika manao tamberina diditsika, taberitadiditsika amin'io fatra zay tsanjahanareo io baril pétrole io, dia na ny lalana 2 metatra raha tsy misy goudron, na ny hôpital mandeha 30 à 20 km ny olona, indrindra fa ny vehivavy izay hiteraka. Mandeha sarety, tsisy ambulance any, tsisy hôpitaly, na CSBD raha tsisy, nefa niny fatra zay tsandrahanareo aniny baril pétrole iny. Raha hitena ny antsimo, atako angamba fa maromaro taona zay depuis tamy andro ny filoha teo aloha Ravalomanana, Marc Ravalomanana, nisy an'io KMM ny Fort Dauphin. Inona ny fampandrosoana, inona ny zavatra nataony KMM manodidina an'io faritsy antsimo iny. Avy any ampanihy zany, satria voakasikiny zany, Beloha, Tsihombe, Ambovombe sy hatrany amin'ny Fort Dauphin. Aiza ny tany misy an'io kere io, mandraky depuis zay ka mandraky androany. Atako angamba raha atako ny kajikajy satria za mpizara vary sy fizara menaka, ireny zavatra nizarainao tamin'ny afaka omaly sy omaly reny ry filohana vendrana tampy tsy mahitsy ty, de mahavita forage na 106 à 115 mètres de profondeur avec château d'eau de 10 000 litres, mahavita borne fontaine na 10 zany na 8 arakaraky ny halehibeazan'ny commune. Dikan'izany fa misy commune ary mahavita 3 raha ijereko an'ireny zavatra nizarainareo reny. Dikan'izany mahavita forage 3, commune 3 zany misitraka rano madio avec kit complet, pompe énergie, panneau solaire, cuve na 10 000 litres, borne fontaine isaky anatin'ny fokotany 5 na fokotany 8 anatin'ny commune anankiray. Zany fampandrosoana ary zany fampiroboroboana ary zany fanovana ny andraindray ny vahoaka aminao ry vendrana, ry kely loha. Fa tsy vary amangono nandrasan'ny vahoaka aminao ry Andriamatoa Andry ny Rina Rajoelina. Ny vary zarainao aneka indray isany isaky ny 5 taona. 3 taona lasa zay nisy keretany antsimo any. Nizara nareo sy vadinao amin'ny association fitia io. Vary hoatran'iny pour 600 à 700 personnes.
anatin'ny 10 000 personnes 600-700 personnes foana zany ny olona mihina dikan'izany mihina vary 25 kilo isaky ny 5 taona zany ny vahoaka malagasy indrindra fa ny olona any Antsimo any karaha izany fizarana vary zany satria nataonay zany aviana ampany ka hatrana Fort Dauphin zany 25 kilo de sac zany niverenanay anatin'izay 5 taona zay niverenanay 7 fois tany mahazo manontany nareo nizaniza ny olona avy any Antsimo any hoe iza zany groupe association adiahy zany iza zany coordonnateur ny musulman amy resaka distribution aide humanitaire zany IPDG Andry Bihary zany raha tena marina tokony izaha zany ro tokony président république satria anatin'ny 1 taona anao niverina indroa nefa za anatin'ny 5 taona niverina 7 fois tany andro ihany tany Antsimo any ny rano zay tsy mampisy fambolena zay dadradradrainao pipeline aiza ny pipeline misy pipeline ray metatra ve misy rano avy any Ifao ny taritinareo ka ny tonga any andro ihany tonga na Mbovombe tonga na Tsiombe ny tonga ka hatrana Abelohany tsisy ray ny lainganao rangaha ray ny lainganao tsy haiko hoe manao akory ny fomba ny fandraisan'ireo zanakao reo sy ny fianakavianao io lainga mivarararaka zay ataonao amin'ny firenena sy ny vahoaka zay tantaninao ireo ary tsara ho fantatrao Andriamato Filoha fantatray ny système nareo ampahantrana ny malagasy amizay tsy manana choix ninona ny zavatra tao tsy afaka ihetsika ampahatrana ny vahoaka malagasy amizay tsy afaka miady ny zony ampahatrana ny vahoaka malagasy amizay tsy afaka mitaraina satria hotrany natao ana io rehefa mitaraina sy miteniny marina ianao digadraina amoahana ST interdit de sortir de territoire gedraina ny fanana ny tobily ny entreprise volana amin'ny banque izany système izay tondrana reo an'io firenena io ny rano miboiboika avao ambany ao tsy babanao tsy reninao mamboly an'io rano io fa lay tompo lay nahary tokana Allah subhanahu wa ta'ala tsy vola mivoaka avy ao am-posonao ao na mampihena ny comptenao any Suisse comptenao France na comptenao na Dubai na comptenao a Madagascar ny trandraka an'izany rano zany manao tsetsatsesa tsiarotsary vahoaka malagasy tamy 2020 à 2021 zahay tany niverina 2 fois tany ary nahazo fanampina ankoatran'ireo aide humanitaire hanao 164 forage avy any ampaniha ka hatrana Fort Dauphin avec kit complet château d'eau mirefina 8 mètres de haut kivina 10 000 litres 6 panneaux solaires 6 à 8 bornes fontaine isaky ny commune 164 fa lavy ny orangahy izay miteny fa makatia sy omenareo applaudissement androany fantako fa ny applaudissement andreo vahoaka reo ry vahoaka malagasy fantako nio bravo ataonareo fa mba hazahoa kely ny androany mba hinanana rapitso fa ny afaka pitso efa fantatra hoe iverina ndray ny hanoanana ny fasahirana applaudissement izay tsy manana soa satria omenareo 6 000 ariary ny vahoaka malagasy izay hanantona anareo de omenan'ireo 25 kilo reo tsy fitiavana akory io 164 forage zay tokony nataonay avy any ampany ka hatrana Fort Dauphin ny lavy nio fitondram-panjakana io tsy nomeny zareo alalana zay satria tsy nomena ny association fitia tsy nomena ny ministère ny rano nareo ne manana droit au lieu de hanao zavatra ino gauche droite io nareo kiandra manara-penitra ino io izany lahara-pahamena amin'ny vahoaka zany ny fampandrosoana zany
Ary tsara marihako aminareo vahoaka malagasy rehetra eto mijerana io maneran-tany maneran'i Madagasikara. Io lalana RN13 baka Ambovombe ka hatrana Fort Dauphin io tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny Dimbasy ny herina nanao sonian'io. Fa ny Banque mondiale manao étude 5 à 7 ans zany lalana mifehy ny Banque mondiale vao manao lalana mihoatra ny 100 km. Aza manantena nareo hoe hisy lala makana Betroka ka avy hatrana Ihosy zany. Aza manantena nareo hoe hisy lalana avy eo Ambovombe ka handeha ka antrana Andranovory zany. Terrassement no ataony zareo zay fatao isantao ao amin'ny travaux publics. Fa nahavita an'io lalana io tamin'ny andron'ny Ravalomanana nanao an'io demande io. Fatatsika Ravalomanana izy manana ny hadalana iny. Fa ny lalana dia zavatra lahara-pahamena amin'ny Ravalomanana. Fa ihery nanao sonian'io miaraka amin'ny Banque mondiale. Président Hery Rajomampianina. Fa fanantanterahana io sisa tavela. Tadidinareo tamin'ny propagande tamin'ny 2020 ngamba izay tamin'ny teny tamin'ny 2020 io radio hoe raha tsy vita ny RN13 avy any Ihosy ka hatrana Fort Dauphin dia tsy hanao politika intsony izy. Nitanteraka ve io fa 2025 tsika zao. Mahametram-panontaniana amintsika nitanteraka ve io. Io lalan'io tamin'ny andro Ravalomanana dia ihery filoha hery nanao sonian'io izay vao nanao ny Banque mondiale vao nahavitan'io. Mandramby vary mangatsiaka foana io radio io. Fa aza gegegegena aza vereny saina ary aza akadalainy nareo. Io zavatra tokaniny ao Toliara io digue io. Il y a 10 ans de cela, maire de la ville de commune urbaine de Toliara, Irabe Hadzazan, Zouki Lahiko, Kiboray Kamiko. Ilay lany maire ao Androany io. Ny maire lasa député lany maire Androany. Io digue io de projet PIC io. PIC 2, PIC 1. Io fanambarana plaza zay hatao ao ambadiky ny plaza ka hatrarianke Mahavatsy de io. Projet PIC io. Tam 2016 2018 projet PIC io. Tsisy idiran'ny Rajoelina mihitsy Rajoelina am'zany fotoana zany mbola tsy président république. Io digny Kembe iny. Satria ny PIC avy any Anakao na mitany Anakao any izay vao mandramby any Toliara ville io. Any PIC daholo reo fanambarana bazary ao bazary be ao Toliara reo. Tsisy idiran'ny Rajoelina reo projet tamin'ny 2016 daholo reo. Dikan'izany tamin'ny andro ny filohan'ny Hery Rajomampianina fa ny fanamboara zavatra tsy vita ndray andro. Vary mangatsiaka io zavatra tena rambesiny io ikabariany ao. Tsy vary amangono averimberiko raha ataoko tsy anjery. Tsy vary amangono ny zavatra nandrasany vahoaka malagasy any Antsimo any izay noentinao nandaninareo vola aman-karena. Izay volan'ny vahoaka malagasy. Ry président kely loha tsy manan-tsaina ty. Raha ny vitan'ny Banque mondiale io ary trosa ho an'ny vahoaka malagasy io mandritsany 45 ans io lalana vitan'ny RN13 io. Tsy fitondram-panjakana akory namitany io. Fa nitrosaina amin'ny Banque mondiale pendant 45 ans mandoa trosa atsika malagasy. Ny zavatra nandraindray ny vahoaka any inauguration tokony nataonao tany ry maiva-tsaina ty président république tsy haiko hoe ino marina ny mombanao ty. De ipepilena fanotonana rano avy any Aifao ka hazo aniny Amboasary na hazo aniny Ambovombe na hazo aniny Tsiombe ka tsana Belo. Ny forage d'eau hisotroan'ny vahoaka malagasy rano madio fa tsy reo rano potaka zay alefako amin'ny vidéo eo reo.
Reo manko anisan'ny zavatra nanenjehanareo anahy voalohany. Rano madio hosotroan'ny vahoaka ny rano ny fiainana. Fa tsy vary 25 kilo androany ho lany anatin'ny 3 jours ny zavatra andraindray ny vahoaka amin'ny tamberina andraikitra sy ny andrasan'ny fiainan'ny vahoaka an'Antsimo any. Dia hiditra aho amin'ny kabary izay nataonao Toliara. Fa milaza anao tsy hanenky mihintsiny ary tsy hananky. Subhanallah. Astaghfirullah lazim. Tena hitanao ty rangahy fa tena vazaha mihitsy ny Frantsay. Tena hitanao ty rangahy fa tena olona avy ao Antananarivo mihitsy ny misy anao Ambatobe. Fa tsy ao Toliara, tsy Ankembe, tsy Anketsaky, tsy Abesakoa, tsy Amilenaky, tsy Ankilimaliniky. Tsy hainao tanà zao. Iha zana manono trafona omby tsy hainao manao bosy. Dia hoe tsy hanaiky fa handefa ny Obazy Toliara. Manao tamberina diditsika, taberta diditsika. Tsitsatsetsa tsy aritra. Vavan'io député ny laninareo forcé io, Tinoka Roberto io, sy ireo RD, sy ireo TGV rehetra. Nitsangana nanohitra ny hery, ny tenanao amplisy dereran'izany ary nanao nanohitra anio. Ary mbo vavanao koa, vavanao tsy mieritseritsy, aboaky raha aboaky io. Ny tena amin'ny vahoaka malagasy fa tsy hanaiky ny Obazy Toliara satria mamono ny tontolo iainana, handrava ny reo baobab, hanimba ny barrière de corail. Raha misy ny barrière de corail farany lava eran-tany dia ao Antsimo, ao Toliara ao. Amin'iny canal de Mozambique. Dikan'izany ny office de tourisme, ny tourisme rehetra reo hôtely sy ny zavatra rehetra ao Toliara ao ohatra na Fort Dauphin, tsisy touriste ohatran'izao. Reo zavatra mananaina rehetra anatin'ny ala io ho potiky dia tsisy raha ilana azy. Dia fa nandiniky zany betronao, nandiniky betron'ireo mpitondra miaraka aminao ao reo, fa tamin'ny fitondrany hery io zavatra io, ratsy ary manimba, ary naverimbery ny vavan'io Tinoka Roberto tsy mahihitsy io, anaka amin'ny tsahy tiky, anaka amin'ny territoire tiky, hoe hanao fitondrany Hitler ho ny hery raha mandefan'io. Dia nareo amizao zany tsy dictatera. Ny zavatra tsy ankeny vahoaka, ny vahoaka zany tsy mananjo. Izay nampindra fahefananareo nandananareo tamin'ny fifidianana io. Dia ny zavatra tsy ankeny vahoaka itifiranareo ny vahoaka, amononareo ny vahoaka, dia toherinareo amin'ilay vahoaka. Dia hotrongitrongisinareo aby fahasandrazan'olo amin'ny faritsy avaratsy eny, hataonareo, tsy haiko hataonareo anaty kitapo dia hafahanareo ny vady aman-janakareo sa hataonareo ia reo fasana amin'iny toerana rehetra iny. Malagasy anao raha malagasy tokoa anao, hainao zany fahasarota ary fahasarom-piaro ny malagasy amin'izany fahasandrazana zany. Tsy haiko anao mba nanao étude d'environnement fa mba hampodiky le resaky ny tenen'ny Didier Ratsiraka président filoha mandriam-piadalana anao Ray Aman-dreny, nalany ohatra tamin'ny colonel Fanampera hoe raha hain'ny politsika anatin'ity trano ty ato izy ka mandefa rivotra mangetrotra daholo tsika anatin'ity ato, atako angamba fa tsisy iainana ato ary miazakazaka mivoaka an'ity trano ty rehetra tsika tsire. Lazainareo fa tsy mahafaty io ary lazainareo fa tsy manimba ny tontolo iainana io.
fitsanjahana an'io zavatry io. Tsika tsy hoe tsy malay, tsy hoe malay développement, tsika tsy hoe malay ny fitsandrahana. Tao asinany Chine zany manana materiel arifombo nitrandraka an'io fasimainty io, fa manino najano 7 ans après najano. Any Afrika any hitanareo reo toerana rehetra zay nitsanjaka an'io, nikorosofana ny firenena, narary daholo ny firenena. Ireo firenendehibe rehetra tia pita-dranomasina ao manareo mieritreritra tsy misy an'io tany ny rary io, tsy misy tany, tsisy fasimainty io, fa manina no tsy sandrahana. Maninona ny tsy sandrahana fa ny any Afrika no tsy sandrahana, mba mitongava saina tsika. De raha nataonareo zao étude zao, satria nareo fa nandramby volana 4 avance n'io volan'io base toliara eo, de madio i base toliara eo androany, mba tanisao amin'ny vahoaka Andriamatoa Filoha sy Tsay Kristian sy nareo rehetra ao ministère ny minya, inona ny arifombo izay ananan'ny malagasy ahafahana hitrandraka an'io, hiaro ny tontolo iainana, mba afaka lazainareo sa misy ao anatin'ny cahier des charges hoe inona ny arifombo, efa manana an'izany arifombo zany ve tsika, manana protection d'eau ve tsika, manana protection na terre tany ve tsika. De raha niteny vavan'le raha iny, ministre raha iny hoe rehefa mivoaka avy ao efa voaro ny rivotra. Subhanallah. Nareo ty zany fa zanahary manokana koa nareo fa afaky miaro rivotsy. Firenendehibe rehetra ty tsy afaky miaro rivotsy, fa malagasy ny Madagasikara foana mahay afaky miaro rivotsy, de tsy miparitaka rivotsy io. Ny zavatra haboakan'io fasimainty io zany tsy miboaky safay arovanareo le rivotsy. De manidy vava ny ministère ny fahasalamana, nefa fantatra hoe ino conséquence zay misy ao a Fort-Dauphin ao. Ny lehilahy maro anisany maty ny filahiany, maty filahia. Ny vehivavy maro tsy niteraky. Bon, iny ndraiky moa raha fatian'ny président satria niteneniny hoe iangaviany koa nareo gasy anany io mila mampiasa protecteur, vasa nahazo marché protecteur koa ity. Sinon nareo manao fanabeazanaina, mila mitsindrona nareo, tsy mila miteraky koa, fa fiterahanareo maro mampahantra nareo gasy. Vraiment betronao ny soloanao fotaky sa ny soloanao betronao omby sa manao akory Rajoely. Tsy hainao hoe l'Afrique, indrindrina Madagasikara zany, c'est un pays des jeunes. Dikan'izany misy fiterahana maro ao. Nisy fahaizanao mitantana no mampahantra mampikorosofana ny firenena. Tamy andro ny hery, ny firy en place Madagasikara, à 8, à 7 dernier. Madagasikara androany gisitra. Dikan'izany na dininao ambany ao, classenao, dossier classé Madagasikara. Mahasay milaza anao fa sambatra ny malagasy satria mahazo simigy, mahazo karama farana ambany 100 euros. Aizany karama farana ambany 100 euros. 40 euros ny karama ny vahoaka malagasy rianina. 65 euros ny fonctionnaire. Zany karama ao. De raha kajikajinareo zany nefa ny vary ao fa mandeha 175 000 ariary ny lasaka raiky 50 kilo. Dikan'izany raha mandramy 65 euros anao fa moateny ny karamanao ny vidim-bary. Raha manofatrano anao, ny électricité zay midangana farana ambony tsy ilazana le délestage. Raha mampianatra zanaka anao, raha tsy salama anao. Aia io 65 io. Zay mampitombo an'io corruption eran-tany sy eran-danitra, eran'ny fireneny. Ny fonctionnaire mandramy 65 euros. Tsy avy am'zany 100 euros zany mihitsy. Ny
mpiasa ambany mandramy 40 à 35 euros. Tsy haiko angamba va afaky misy hanohitra an'izany vahoaka malagasy zay manaraka eto. De androany anao saha miteny hoe efa vita etude, efa vita fieritseretana tsara fa tombotsoa ho an'ny malagasy. Tamy andro ny Ravalomanana io kabary nataonao, mbola io ny kabary nataony tao Fort Dauphin rehefa nitokona ny olo. Aiza ny redevance, aiza ny haba, aiza le vola 96 millions isan-taona de dollars ho an'ny Fort Dauphin. Raha nandramy 196 millions de dollars isan-taona ve i Fort Dauphin, hoatran'io i Fort Dauphin. Raha tsy manimba ny tontolo iainana sy tsy manimba ny fizahatany ve ny fitsanjahana an'io tarera i fasy mainty io hikatona ny tsidina maneran-tany ao Fort Dauphin. Raha tsy manimba ny tontolo iainana ary tsy fantatry ny firenena rehetra hoe manimba ny ranomasina, manimba ny tontolo iainana io fasy mainty io, tokony mbola nisy touriste ao Fort Dauphin. Nefa Fort Dauphin zany deuxième place amin'ny firenena io Madagasikara io a part ny Nosy-Be de Fort Dauphin, ny faharoa mpandray vahiny betsaka indrindra talohan'io fitsanjana ny fasy mainty. De androany anao tsy tamin'io fitondrany io anao nahay sy ireo député sy ireo ministre miaraka aminao reo hoe tsy mety ary tsy azo atao mitsandraka an'io. Nitondra 25 ans tompoky lahy Didier Ratsiraka amiral paix à son âme. Fa tsy nasay nitsandraka an'io satria fantany hoe i Toliara tsy ampy rano. Ny vovo-drano zay iainany voaka malagasy raha ohatran'ity 9 metres. De io zava-tsaotran-drahanareo ane ka hihady 80 metres 100 metres de profondeur. Dikan'izany toy ny rano aty amin'ny napy anabo aty rety hidina ry ambany daholo. De tsy ritra ve ny rano sotroin'ny vahoaka malagasy maneran'ny commune io. Fa homenao vary 25 kilo isan'andro le olona, sa homenao vary kilo isam-bolana. Fa ny fahitanay anazy de vary 25 kilo isaky ny 5 taona no nataonao hatreto. De raha homenao 25 kilo isam-bolana ny vahoaka malagasy, raha 3-4 mianaka izy ao anatin'ny tokantrano, hoanina anatin'ny firy andro io 25 kilo anatin'ny mois io, raha ohatra ka izay no ataonareo. De rehefa tsy misy io rano satria io napitiky napinoptiky i rano ty hostomin'io rano zay hadiny bazy hanadiovana an'io fasy mainty io. Manino ary io diovina alohan'ny alefa fa tsy alefa bority. Satria ny firenena zay ivantanany ny radioactif rehetra mila miala mijano amizay toerana itrandrahana azy fa reo mila mandramby madio satria tsy mila arety, tsy mila marare. De napinao tikitika zany ty napitiky 9 metres 12 metres ny vovo-drano zay isotrony rano ny vahoaka malagasy. De rehefa soton'io 75 à 100 metres de profondeur io rano ve sure certain nareo fa tena tsy midina ty rano ty, midina ry amle lalina ry fa hijano eo. De vary 25 kilo handrahona amin'inona hoketrehy amino rano 25 kilo raha homenareo isam-bolana araky ny lazainao teo. Hatao matetiky io va trimestriel sa par jour sa par mois sa isaky ny 5 taona atao fataonao. Zay aloha fanontaniana monsieur le président. Fa izany zany ny zavatra hitanareo mampivoatra ny firenena hoe ho zaraina vary nareo raha nona. Fa nga tsy fantatra hoe nona ny vahoaka malagasy nandritra n'izay 1 taona 7 taona itondranao zay. Androany anao vao mahita hoe hizara vary ho an'ny Toliara sy ireo commune manodidina satria misy tombotsoa anareo anatin'io base Toliara io. De ho zaranareo zay le fanontaniana, ho zaranareo par jour ve 25 kilo zarainareo androany, sa ho zarainareo par mois ve io, sa ho zarainareo chaque trimestre ve io, sa isaky ny 5 taona toy ny fataonareo.
efa misy zavatra ataonareo de mizara vary 25 kilo menaka 1 litre. Bravo ny malagasy rehetra de manaiky ny zavatra teneninareo satria tsy manana choix. Zany vary 25 kilo zany fizarana tanany Simoany. Fa tous les 15 jours zahay mizara 25 kilo. Pour 5 à 7 000 personnes tous les 15 jours. Nanombo 2018 io 7 fois zahay niverina tany. Namonjy ny firenena mahantra, namonjy an'ireo firenena marandrano mosary. Tokony zahay zany ro tokony président republique sy ny gouvernement tantana ny firenena. Satria ny fitondram-panjakana zay entinao niverina indroa tany. Deuxième fois nao ny tonga any anany. Tamin'ny mandanao voalohany tonga tany indraiky de androany ny tonga tany. Fa zahay nefa anatin'ny 10 taona niverina tany 7 fois. Dikan'izany tokony zaho ro président republique raha vary io nandrasan'ny vahoaka hampandroso sy hampivoatra ary havelona ny vahoaka malagasy vary 25 kilo zany tokony satria fa mihoatra ny 35 000 tonnes ny zavatra nizaraina tany. De mahasamy laza anao fa tsy hanaiky ary tsy hijanona mihitsy ny base io fa mahazo autorisation. Fa nomenareo autorisation zany base hiasa. Fa natanareo kapindry hoe hanokana hitokanana io digue io de amin'io digue io nareo hoe io azafasa io tsy asan'ny base digue io. Tam 2016 projet pic 1 io pic 2. La place zay hatao ambadiky ny plaza katrana mahavatsy de amporo io pic 1 et pic 2 ka hosoranareo vandy azafana lalitra ny vahoaka malagasy revendrana reto. $96 millions ny rais navoaka ny KMM ny Fort Dauphin. Aizany redevance ny haba. Ny hoatran'io ve Fort Dauphin raha nandramby an'izay $96 millions io i commune io sy district io. De androany anareo sahilaza fa handram $180 millions isan-taona itoliara sy ireo commune manodidina. Matoa nareo nandefa ministre ray, nandefa ministre valo, nanao conseil des ministres, niavy mihitsy nanao riketa 12 aty androany. Ino ny antony zay? Ny fanareo mihitsy ny demokrasia ao Madagasikara ao. Ny fananareo ny droit de l'homme ao Madagasikara ao. Ny fananareo ny liberté d'expression ao Madagasikara ao. Zay miteny manao liberté d'expression na io mpanao presse na mpanao gazety na ny civil na ny miaramila de gadraina. Zay mamoaka manao demokrasia de anisan'ny mpanongam-pandrakana zany de gadraina. Zay manao ny heviny sy ny teniny marina manao tentative de fanonganam-pandrakana zany de gadraina. Ny olona mitokona tsy hanaiky miady ny zony miady ny tany sy ny fireneniny de manonga-pandrakana zany de gadraina. Et on pose les questions là maintenant. On pose les questions. Mantany amizay tsika nany. Tsy io ve le dictature anteneninareo? Tsy io ve le fitondran'ny Hitler anteneninareo? De hovohanareo zany base toliarao. Dikan'izany hovonona zany vahoaka malagasy ao toliarao. Hovonona avy any Morombe any. Satria barera de Cora io miafara Morombe any. Io barera de Cora io miafara nany afanambosa a Cap Sainte-Marie ana Tsiombe any. Iny lavanono rehetra iny zany spot de surf, spot de plongée. Reo baleine reo zany fa tsy handalo ao Toliara sasa. Nefa ny baleine eran'ny Madagasikara ny baleine 2 mois ny fandalovana ao Madagasikara. Nefa ny ao Toliara mahatratrika 4 mois ny baleine tonga ao Toliara ao. Baka lavanono, lavanono ny Tsiombe ka hatrana Morombe any 4 mois, durée de 4 mois.
Foana ny baleine satria raha vao maloto i barrière de corail io tsy tonga ny baleine. Raha vao maloto ny rivière, maloto ny ny reny rano rehetra eo tsy tonga ny baleine, tsy tonga reo dauphin reo. Dikan'izany tsisy mpizahatany tsony Toliara. Ny foananareo ny vol international ao Toliara ao. Ny foananareo ny vol international a Fort Dauphin. Satria fa tsisy tombony tsony satria ny vahoaka. Ny olona tsy manana 2 millions d'ariary, 1 million 500 ariary zao henan'izao, 1 million 500 000 ariary fa tsy miondra avion. Nefa fampandrosoana teneninareo. Ny teneninao hihena 35% ny vidiny herinaratra sy ny rano. Nefa ny dangana 75% izy zao. Mbola ampina délestage, tsisy rano, tsisy jiro. De fampandrosoana ino zany dradradradraina ty. De zany raha voaka ny vavanao tsy ampieritseretana hoe raha anona nareo voaka malagasy, raha anona nareo Toliara de zaraina vary isantrano isanandro. Isanandro io ve isam-bolana sa isan-taona sa isan-5 taona sa tena vraiment isanandro. De combien de personnes? Satria zay mba hanontany hanadihady koa zay hoe firy taona isam-bolana ny vary hidinao Toliara ao ho zaraina amireo vahoaka reo. Ny vahoaka ny Toliara zany. Satria ho tratsy ny base io tsy ankily maliny tsy ambolomelaka ao. Fa baka Morombe any. Maty aby environnement iaby iny, maty aby barrière de corail. De rehefa mitondra zany nareo, misy tombotsoa nareo ao, fa nandramby vola nareo. De madio le base, fa tsy maloto, fa tsy mamono sasa. Na tsisy tahotra avy nareo de tsisy henatra. Raha nanaraka ny fenitra ny lalàna mifeny gouvernement anao ry Rajoelina tsy manan-tsaina ty. Tsy anao mihitsy ny resaka an'izany base Toliara zany fa ny ministra ny mine. Ny fitrandrahana, ministra ny fitrandrahana, ministra ny mine no iresaka tazona micro hoe zao sy zao ny ty de efa nataonay a, zao sy zao ny zavatra fa nandalo a, zao ny... Fa tsy anao président io no hiteny hoe mety io, fa vita étude io. Ino ny zavatra hainao anatin'izany fitrandrahana mine zany. Ny ministère ny santé no hitazona micro eo hoe mahasalamy io a, fa nandramananay io a, fa nohaninay io a, fa nandrahonay io a, fa nasentsentsinay amin'ny lavabodinay any io a, dikan'izany mahasalamy io, tsy mamono io. Ny ministère ny population no hiteny hoe ho zaraina vary nareo a, ho zaraina menaky nareo a, ho zaraina lamba nareo a, ho manana tombotsoa ho anareo io base Toliara io a. Ny ministère ny population hiteny zany, fa tsy anao mihitsiny. Ary anao ne tsy mbola manao, tsy anatin'ny propagande. Io kabarinao propagande. Ny ministère ny finance no andramby micro a, efa ny misy tedi-bola ao a, hahazo vola ohatran'izao a, hahazo vola manakan'izao a, izao ny vola hiditra amin'ny commune, izao ny zavatra. Fa tsy anao rivendrana. De omenareo vary 25 kilo 600-700 personnes, dikan'izany fa fampandrosoana zany fivoarana zany. Io vary ny zarainao androany io zao mahavoavidy ny piesy ny monterany groupe ny Jirama tsy manjary ao. Zany fampandrosoana ary zany fivoarana andrasan'ny vahoaka malagasy, tsisy tsony délestage. Io piesy ao io vary zarainao nandroany ao Toliara ao tokony nahavitany. Io podium nataonao nahavitany piesy. Io piesy ny Jirama io, ça coûte même pas 300 000 euros. 300 000 ariary, 300 millions d'ariary. Ça coûte même pas 300 millions d'ariary.
io zavatra ataonareo déplacement avion et tout ça, ino hôtel ino aby ataonareo nahavitany groupe ao Toliara eo. Tsy nisy délestage tsony eo. Zany nandraindray ny vahoaka malagasy. Fa tsy hoe raha anao nanareo vahoaka ny Toliara de zarana vary se matetika ty par jour, par mois, par semaine ou par an ou chaque 10 taona. Satria fa namafisinao aina manjery amin'ny télévision maneran-tany fa na mijaly ny vahoaka malagasy de heureux, ravoravo foana, falifaly foana satria mandramy 100 €. Subhanallah. De bravo président. Ary raha mahagaga nareo Toliara ao, nareo eran-tany, nareo eran Madagasikara. Tsy misy tombotsoa nareo na kely azonareo miray. Mahazo 8,000 nareo androany 6,000 ariary, de mahazo t-shirt, de mahazo miondra ambony camion, de mahazo vary 25 kg de puis président farany tsara. Fe hamaray nareo manao akory. Habadoan'olo nareo, hagegen'olo nareo, ataon'olo vendrana mihitsy ny fisainanareo, ataony tsy misy zo mihitsy ny fiainanareo. Zahay mba nieritreritry hoe mba nitondra conteneur baka nitondra matériel na hôpital, reo CSBD clinique maneran'ny commune sy maneran'ny fokotany reo mba nisy matériel hôpital. Zany zavatra nieritreretiko hoe ho avy any filoha, ho avy filoha. Mba tsy lezako ny éducation zay fa mandeha ny Tsiramby. Ny zanakinao mianatra ty andafy daholo amy école super, école farany lafo. Fa na EPP ray tsy vitanao réhabilitation io. Mbe zany raha nandiritry raha nitondra conteneur anao 2 à 3 conteneurs na conteneur ray ary na camion ray matériel de santé. Hoe misy fanafody zaraina bojo ty misy scanner ty misy échographie ty misy. Même moi je te dis bravo, alhamdulillah. Vary 25 kg, menaka 1 litre pendant 6 ans. Zany andesina ho an'ny firenena, zany andesina ho an'ny Toliara, zany andesina ho an'ny Antsimo any. 6 ans. Mais bon, antena ty moako fa malaza pandany méga fa manao tamberina didy avao tsy aritsika tsabo ranomby. Raha niteneniko iabiaby reny ry vahoaka malagasy. Ianareo vahoaka malagasy rehetra ambany lanitra. Izay nilainareo porofo reny. Mba afaka teneninareo hoe aiza amireny manky sy angalana amin'ilay fiaina iainanareo andavanandro androany io. Mba afaka teneninareo amiko hoe inona ny iova, inona ny manky, inona ny diso, inona ny lainga amireny zavatra niteneniko tamin'ny 2023 rehetra reny, mandritra an'ireny vidéo nataoko reny. Nareo aminareo tsy nahay hoe za io mpizara vary, za io mpizara menaky, hoe za io mpamboatra hôpitaly, za io mpamboatra lakilasy. Gaga ngamba nareo rehefa nahita an'ireny publication navoako tsikelikely. Mbola tsy izy reny. Mbola ny an'ny Toliara reny, ny an'ny Fort Dauphin reny, ny an'ny faritsy Antsimo reny baka Morombe jusqu'à Fort Dauphin. Fa mbo havoaka koa ny an'ny Fianarantsoa, aboaka koa ny an'ny Tananarivo foana mbola tsy nanovanay, tsy anday nga. Havoaka koa ny an'ny Tamatavy, havoaka koa ny an'ny Majunga, ny an'ny Dego. Fa raha ireny no zavatra tokony filoham-pirenena, za tokony filoham-pirenena zany. Satria filoham-pirenenao niverina 2 fois anatin'ny 6 ans. Mandana azy 2 io, 2 mandat io, 2 fois hitany. Nefa za tany Antsimo 7 fois 5 ans. Nefa za tsy président de la République, tsy ministre, tsy député, tsy maire. Je suis qu'un simple opérateur. Je suis qu'un simple président d'association, PDG na groupe. De havendray ny hotran'io zany nareo de mety de bravo, mahafinaritra. Reo lalanareo tsisy lalana
mbola tsisy zavatra nenkeny bac mondial zany fangatahana depuis tam première mandany depuis tam transition iny première mandany vitany teo le hany iny nahalany filoham-pirenena azy iny mbola tsisy zavatra nabokany bac mondial chiffre no voka eo mbola andeha volavola dalana na assemblée nationale nandeha na assemblée ny sénat ni pody amin'ny ministère fa mbola tsy naccordeny banque mondiale mbola tsy naccordeny FMI satria étude-nio ao 5 à 7 ans zahay koa babanay mba nimera zokinay nimera ny député zahay koa mba nilona anatin' zany raha zany satria zahay opérateur économique entrepreneur tamin'io Madagascar io mahafantatra zavatra rehetra raha tanisaiko eto entrepreneur na BTP io na TP izay namboatra ndreny zavatra manara-penitra reny na namboatra marché public iabiaby tao Madagascar depuis 2019 azoko isana ratsatanana ny voapahe ny volany maro amreo opérateur reo ny vola mihidy any mikatsona maro ny opérateur ireo entrepreneur reo mihidy ny société satria tsy voapahe ny fanjakana ny volany nefa reo manondrana boîte de rose foana jusqu'androany ty nefa reo manondrana volamena foana jusqu'androany ty nefa reo manondrana devise foana jusqu'androany ty manondrana safira foana sirop pierre pressé sirop pierre industriel jusqu'androany ty manondrana n'io pétrole io baril ny pétrole io en brut jusqu'androany ty i Madagascar ne manana n'io tsy miroro normalement vidina pétrole any tokony 2000 ariary vidina carburant 2600 2700 ariary satria manana n'io baril mana pétrole tsika fe mividy 5000 ariary plus tsika androany satria ny brut tsika aondrany ivelany de ivelany mamatsy antsika atao ohatrany kiso ao zany antsika gasy tiky ohatrany kiso andrahona ny menaka ny any nanandasana anazy manana gaz tsika fa tsy trandrahana manana cimenterie tsika amin'iny antsimo iny baka solar sud baka aminay aty solar eo jusky any antsimo any mirefy 180 km ny cimenterie tsika any ary première qualité dans l'Afrique fe tsy trandrahana fa tsika mila manondrana mila manafaty tsika tany midadasiky io tsy matériel agricole ro avoka tracteur tout iaby mena semence ny vahoaka fa hozarana vary hozarana katsaka tadidinareo tamin'ny tao lasa fa nanafatsy katsaka koa tsika fa nanafatsy tsako tsika zay mpamboly tsako malaza anavaratrany ny vanille fa tsy misy sasy reharehan'ny tavaratsy reo volany la vanille tsy mety lany eo le nord là le volany la vanille si girofle c'est comment là le café le cacao tsisy rehareha sasy rehefa tonga ny président rehefa manao propagande nareo mitsanga aloha ay zany valeran'ny lavaniny nareo mananjary nareo manakara ay zany valeran'ny vanille nareo fort dauphin misy vanille misy girofle misy café ay zany valeran'reo olona ray ihany mafaka manondrana de rehefa tsy manondrana nanao ny prix-nao ba ny produit de mer de tsongoina ny chinois farany manambola ao sy ny société farany manambola zay havahavan'ireo fitondranareo société farany manambola reo no manondrana drakatra manongatra crevette calmara poulpe langouste et les poissons fa ianareo tompony io ranomasina io ianareo pitrandraka ianareo petite collecteur io mampiditra ry foana anareo fa tsy mahazo manondrana de fampandrosoana zany fanomena asa zany fitovianjo zany et tout ça raha avoakany vavanay sy tenen'ny mpanao démocratie sy mpanao politika rehetra eo de gadraina anao fa mpanongam-pandrakana tena mais bon
Ny azoko lazaina dia hoe io moa teneniko nambarako tao le hany nareo nila proof hoe nandany mega hoe tout ça raha nilatsaky ny ranomasoko iny tamin'iny en direct mais en fait le izy ny fitahan'ny Gasikara zay lasa député io aho hitanareo le en direct nataonay misy Gasikara iny sy le DG ny TRT Real TV hoe atao en direct le izy kay le izy tsy nataony zareo en direct fa natao mise en boîte et tout anaran'olo aby nanao corruption anarany zavatra rehetra nilazaiko tao sy reo proof zay nomeko teo a ny fafainy zareo tao dia zay tian'ireo naseho dia nasehony zareo nefa Gasikara androany nao izy zao manohitra anay zany ho farany mahitsy satria député aho fa mbo sovaliany Mamra Vatomanga daholo reo rehetrarehetra reo mbola Mamra Vatomanga daholo mamehy an'ireo rehetrarehetra reo anaran'olo antanisaiko tao nahidiny nampalahelo ahy zavatra nytenen'ny général satria raha tankaiko koa io ny azoko nytifiry ny azoko nyvonoa dia tsy takatry izy satria nany 13 000 km any dia ny ranomasoko nilatsaka satria nalahelo ao an'ny vahoaka malagasy fa bekoretaka nolazainareo fe za bekoretaka io je touche 2500 € le mois net je suis auto-entrepreneur en plus que ça manao revente et achat de voitures à occasion sur la France et je fais de location de voitures. Et à part ça, je fais de mon petits travaux dans le BTP, dans le bâtiment de travaux publics. Ça de miasa Istanbul, non? Ça de mon entreprise. J'allais bécorer takti, j'allais à Dalati, j'allais à Zimandanga Tsman me profano. Fanareo androany io manao ino? Miasa ve nareo? Voatsabo tsara ve ny fiainanareo? Mianatra tsara ve ny vady aman-janakareo? Misy jiro sy rano ve nareo? Ahoana ny fisondrotan'ny karamanareo? Ahoana nareo ny fomba fiainanareo andavanandro? E zavatra nyteneniko mandritra an'ireny vidéo anatiny tamin'ny 2023 reny, ino amin'ireo ny manky sy afaka teneninareo eo hoe tsy marina le raha teneninao ty fa zay ohatrany ty ato mialamina be. Fa za le adala ty androany, j'ai touché 2500 € net, c'est pas brut. Parce que ça, chef d'équipe en entreprise et ça. Auto-entrepreneur en plus. Am la France ty. Atako angamba fa raha tena adala no mitokotoko no sady le olona tsy manjary iny. La France tsy raha adala hanome anao entrepreneur Dans une entreprise qui s'appelle Adjai Service, tape sur le net, tu peux voir ça. Maintenant, rénovation intérieure de bâtiments. Maintenant, achat et revente de voitures à occasion dans toute la France. Je peux faire exportation en même temps. Maintenant, location de voitures. Il faut me chiffrer à la zone Tobila, maintenant, location. Fait un an, on a un tene, bécouré, taxi, tene, à dalle. On a une fait nouveau. Ahoana anao androany eritsereta ary mandinia hoe zavatra nytenen'ny andro biahary rehetra reny ve mba iainanay andavanandro ato sa mandainga mihitsy fa tsisy zavatra ohatran'izany aty Madagasikara fa velona daholo ny olona ty dia hafatra ho anao Rendrimatoa filoha Anjelerina Rajoelina sy Prime Ministre Tsay Christian rehefa tsy vitanareo sy fantatrareo ary tsy hainareo mitantana an'io firenena io fa ikorosofana ohatran'io mametra ampialana ranga aza miandry hasoro ny vahoaka na hanasorona eo mametra ampialana fa tsy ohatran'io fitantanana firenena mandinia olombelona anao tahaka ny malagasy rehetra namindra pahefana aminareo ary ny zavatra tenen'ny colonel Patrick iny raha tany misy tandalana mihitsy ny Madagasikara eo tokony hiakatra fitsarana ianao Rajoelina ianao Tsay Christian ianao ry Mamra Vatomanga tokony hiatsika fitsarana manoloana an'ireny dia ny fitsarana mba ho hitanay hoe tsara mihitsy ny haleo tena sa ahoana raha tsy azo baika hoe gadrao ianina dia avao ianina dia azo raisina fa tsy mitombona vraiment
zany zavatra andraindrainy. Bon, atako angamba ampieritsereta sy andinihatsika kely ratsika mandinika indrindrindra ny tenako zay mitenan'le izy mila mandinika amy zavatra navoakany vavako rehetra io dia anareo zay niheno anasy nandany fotoana nandany mega ho an'ireo mpividy mega masamy mandinika sy mieritseritra atsika fa mafy io manjoan'ny firenena io fa tsy hoe miainanao androany fa mandeha ny entreprise-nao dia mety aminao io filo io mety aminao io fitondram-pandrakana io fa tsy hoe androany anao mahazo tombotsoa kely dia mety aminao fitondrana io mety aminao io filo io fa maro anisany vahoaka malagasy 99,99% ny vahoaka malagasy dia minona sahirana tsy miaina tsy mananjoa tsy salama rehetrarehetra zany. Mandinia sy mieritsereta anao ry havako, mandinia sy mieritsereta anao ry vahoaka malagasy ambany lanitra toa. Makasitraka anareo ary makatelina ny heno hatramy farany. Za aloha mbola tsy mahita hoe mbola masina ny tanindrazana dia nahiteny an'izany tsy vitako satria mbola tsy masina ny tanindrazana fa makasitraka anareo aho ary masamia tsika mba hanao hoe tsafokena meny mahery antena mako zany malemy sady kely no zandria ka tsy afaka hanao an'izany hoe trafokena meny mahery eo mba vahoamana mpo-mieritseritra fa tady natoraka tandromby iny teny natorana ho an'ny mahalala dia samy mandinika sy mieritseritra atsika hoe miakatra ve io firenena io samy korosofahana io firenena io samy lamina tanteraka e. Mankasitraka anareo ary manao velomantsika rehetra rehetra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon weekend sambatra ary nareo nahazo vary io antsimo any Matoliara ao mihinana. Bon appétit. Veloma ry vahoaka ambany lanitra tiako.